indray mbava avy hatrany kosa ao anatin'ny fampahafantarana ny toetry ny andro ao anatin'ny raha ny fanazavana avy amin'ny mpaminavina ny toetr'andro moa dia lasa andro ratsy ilay andian-drahona matevina ao amin'ny Lakandranon'i Mozambika ka mitondra orana betsaka izany. Noho izany ara dia misy ny filazana loza amin'ny tatao, loza manambana ary loza fanairana miatra amin'ireo faritra atsimony nosy any. Nivadika ho andro ratsy ilay andian-drahona matevina ao amin'ny Lakandranon'i Mozambika, mitondra orana betsaka raha natafio-drivotra izany, indrindra ny faritra morotsiraka andrefana. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny 700 kilometatra andrefa morondava no misy mivohipeny. Noho izany dia iangaviana ny distrika ao anatin'ny faritra Menabe mba hampiatra avy hatrany ny filazana loza amin'ny tatao na loko mena. Filazana loza manambana na loko mavo kosa ho an'ireo distrika ao amin'ny faritra Melaky, Amoromania, Matsiatra Ambony, Iorombe, Atsimo Antsinanana, Atsimo Andrefana ary Anosy. Filazana fanairana na loko maitso kosa ny distrika ao amin'ny faritra Vadivafito Finany sy Androy. Ireo mpanjono sy mpitatitra an-dranomasina eo anelanela morotsiraka Besalampo ka hatrany Cap Sainte Marie dia iangaviana mba hitandrina trano fahery be ny ranomasina.